qui va de l'installation jusqu'au SAV via un interlocuteur unique. Plus de 3500 établissements nous font déjà confiance et ont vu leur taux d'occupation augmenter. Alors pourquoi pas vous? Pour en savoir plus, rendez-vous sur canalplusbusiness-afrique.com. Canal Plus Business, votre établissement a quelque chose en plus. Tonga ny sandam-bola malagasy mila mampitombo ny famokarana sy ny fandrinana vokatra eto an-toerana Madagasikara. Fiatrenan'ny fifidianana ho avy rehetra, tsy misy ny olana, tsy maintsy hisy ny lalàna, fanatsarana ny lalàna amin'ny feno fifidianana sy ny rafitra hitantana azy ho ny filohan'ny seni. Anteny meram-pirenena mitaky ny fampiarana ny andalana fahatelo amin'ny andininy faharoa amby fitopolo ao anatin'ny lalam-pandrenana ny antony kitana. Alarobia 7 aogositra 2024 manatitra ny araba tombo kilasy tomboavy tonga sy indray atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasana mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny toetrandro sy ny tontolo iainana avy hatrany loza mitatao amin'ny firenena maro indrindra tsy Afrika ka tsy afabela ao anatin'izany Madagasikara ny mety sy ny ahitany natondra drano sy 700 ireo mpikatroka iraisam-pirenena no mety sy ny tranga El Nino goavana tsy fampitahorana na filazana te ilazaloza ny ambana manoloana ny fiovany toetrandro fa tokony hatonga saina ny rehetra ho ny profesora Ratsimbazaha Figeona manoloana ny fanapotehana samihafa ka miteraka fiovany toetrandro. Mila manova fietsika ny rehetra manoloana io azo atao ny miomana amin'ny fiatrian'izany ho ny fanazavana saingy manandraikitra goavana ny fitondram-panjakana amin'ny fanabeazana sy fitaizana ny olom-pirenena hikajy ny tontolo iainana fanampanazavana. Marefo ary firenena atahorana manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro Madagasikara. Miasimba ny tontolo iainana vokatry ny tsy fanajana ny natiora. Firenena maro no tandindondoza manoloana ny mety sina El Nino goavana raha ny vinan'ireo mpikatroka iraisam-pirenena raha ny filazam-baovao samihafa. Tsy ao Eropa ihany fa manambana ny Afrika izany ka hiatraika amin'ny lafiny maro. Tsy fampitahorana na filazana te ilazaloza ny ambana manoloana ny fiovan'ny toetrandro fa tokony hatonga saina ny rehetra ho ny profesora Ratsimbazaha Figeona manoloana ny fanapotehana samihafa. Fiovaovan'ny toetrandro fa inona no nahatonga ilay fiovaovan'ny toetrandro? Any koa ilay izy dia mazava ho azy fa misimba ny tontolo iainana. Rehefa misimba ny tontolo iainana dia io ny natiora mamaly an'ilay izy. Profozany reny nitranga tany Eropa reny mianafana be ary miodina io za tsy maniry loza fa mety hiodina ty Afrika amin'izay io ny El Nino moa za ambara foana fa ho zava-doza ny El Nino amin'ity fa dia tsika eto Madagasikara zany hoe tsika efa tanimanitra ahoana ny fiomanantsika amin'ny zavatra toy izany. Raha hiteny avy eo hoe cyclone tena bevata, tena matanjaka be, cyclone mantsy misy foana ary cyclone misy mahery misy tsy de mahery. Fa le El Nino zany tena misy fanazavana tena scientificalisme hoe na fomba fiforonan'ny El Nino dia voalazany fa dia zao fotsiny hoe mahakasika ny toetrandro io misamboarvoara ny ranomasina dio rehefa lasa zany rehefa tena tosaka be ny ranomasina hitantsika tsara ny tany Azina moa ny olona maro be mihitsy dia avy eo indray ahitany no manaraka an'ilay izy. Ahitany ary be dia be mihitsy ny zavatra maty ary ny fiatraikan'ilay izy tsy eo ny eo ihany hoe ohatra cyclone hoe nandalo cyclone dia lasa iny dia efa lasa cyclone fa le El Nino misy fiatraikany amin'izay ety erina aty amin'ny zava-maniry. Tranga tsy azo idivirana ny fiovan'ny toetrandro ny fanazavana saingy azo atao kosa ny manalefaka ny fiatraikany. Loza mitatao any firenena ny fanohizan'ireo fomba mamoetra mandoro sy manapodika ala. Ka rehefa tsy takatry le olona le izy rehefa misy zavatra misehotra andreny dia miniminy foana hoe nisy nanota faty nisy nanao zao any finoany fa izy tsy manaiky mihitsy an'io fa hoe izy io ny ka fiovaovan'ny toetrandro ary zavatra tsy azo idivirany. Any le izy fa eritreretiny hoe nisy nanota faty tery nisy nanao an'izao zay natonga an'io
loza io agasy fatatsika raha fandorona tanety a tsika fahavalina azo zany tsika de tiatsika mandrehitra an'izy ka zany zavatra zany ho faty etodolo tsika menakavy ho faty etodolo soran'Andriamanitra raha mbola hoe capteurana carbone tsika fa tsy émetteurana carbone zany hoe efa pollueur zany hoe mandoto de tokony andovola zany ingany ka tsy ho tonga an'izany a fa izy io tena mila fanjakana mahasaky mitaiza ny olona ary masaka mampiaritra lalàna mialatsiny amy teny vahiny hoe atténuer ny herin'le hafanana satria rehefa mafana ane io ny any an-dafy ary ne manana climatiseur e sahirany arivo mahery maty tany France ohatran'izany koa tany a Barcelone tany a Espagne ianao firy amin'ny malagasy ny afaka miainao anatin'izany hoe trano misy climatiseur ny tany tsy hamokatra ny nappy freatika zany efa manomboka ritra ny rano zany zavatra any a loza amy tatao zany ka engany ka tsy ho tonga am'izany a ary tena ho raisina tena hoe tena raisitsika sérieux mihitsiny zany hoe ady amy désertification. Azo atao ny miomana amin'ny fiatrian'izany ho ny fanazavana saingy manana andraikitra goavina ny fitondram-panjakana amin'ny fanabeazana sy fitazana ny olom-pirenena ikajy ny tontolo iainana ho ny fanamafisana. Laram-pamiaina tokony atao ny fambolekazo, ny fanangonana rano ary tsy fandorana tanety. Tsy mino an'izany ka ampiakary aloha ny tahapahitakaran'le olona de avy eo am'izay tsika miteny hoe andao ary inona ny azo atao, betsaka ny azo atao aloha ny azontsika atao eto Madagasikara ary efa nataontsika izy a ny fambolekazo. Le fambolekazo io tsy aleo tena atao hoe miatao sérieux e fa tsy hoe mamboly ianao janoary février mars de andory ianao ny volana septembre octobre zay foana mantsy ny eto amintsika de dorana de le azo kely andao isaky ny rotsakorana mirotsaka am'izay de angontsika le rano fa tsy avela verivery fotsiny efa manomboka horitra ny nappy phréatique sady efa miritra ny rano zany de mifiatraikany amin'ny fiompiana sy fambolena io dia ty fandorondorona tanety tena piarona ngany didy atao venjana mihitsy fandorona tanety de rizina ho any rano de zany ny olona de ny fandorona tanety zany aheny io. Karakaina noho ny hafanambeny any Eropa, tondra-drano ny any Azia, saika ahina fikorotanana noho ny resaka toetrandro sy toetany izao tontolo izao. Andraikitry ny tsiraray ny mikajy sy mitandro ny tontolo iainana. Miainga avy amin'ny fahatsapatena rehetra izany ho ny fanamafisana ary mitaky asa matipaika sy mivaingana avy amin'ny mpitondra. Pejiny toe-karena tokony ho isan'ny laharam-pamiaina amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ny fanitarana ny vokatra fanondrana ankoatra ny vokatra avy amin'ny fambolena ho ny mpandrarana novana fanadihadiana androany. Lalana ahafahan'ny firenena mamorona asa eto an-toerana sy mampitombo ny vola miditra eto amin'ny firenena fa indrindra zona mametraka amin'ny toerana maha-firenena lehibe mpanondrana ny Madagasikara aty Afrika sy maneran-tany zany. Mitaky fanovan-drafitra ara-toe-karena mifantoka amin'ny tombontsoa ny vahoaka malagasy araka izany i Madagasikara fa tsy amin'ny tombontsoa ny vahiny ka mitoetra hatrany ny fahantrano ho ny fanamafisana eo amin'ny rindran-tsary tahiriny. Tsy maintsy midina ny sandam-bola malagasy raha kely ny vokatra ondrana raha ny fomba fijery ny mpandraraha iray nanaovana fanadihadiana. Niankina tamin'ny fanondranana vokatra avy amin'ny fambolena toy ny kafe, ny jirofo, ny lavanilina hatrany i Madagasikara hatramin'izay kanefa manan-karena vokatra hafa azo aondrana sy azo amidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena toy ny plastika, ny simika, ny akanjo sy ny lamba, ny jono eo amin'ny sehatry ny renagibon'ny tany samihafa i Madagasikara. Tokony atao laharam-pamiaina araka izany fanondranana mivelatra sy mifehy ireo sehatra hafa raha tia hampandroso ireo toe-karena-pirenena sy hampitombo ny vola miditra. Ny arena kibon'ny tany resaka volamena eto zao tokony misy raffinerie na volamena fa tsy tamboisiana ny volamena eto na hitady hatrany amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 tonne tsika isa taona de mahita eto Madagasikara. De eo koa misy grafita be deabe eto, grafita any atsimo tonga de alefatsika brut de mandeha any Maurice fa nga tsy azo anaovana panneau solaire moa eto. De ny cobalt tsika tonga de alefa any Canada fa nga tsy mety anaovana batterie ve eto. De mba manondrana batterie ndray tsika mandeha any velany fa tsy manafatra batterie de mba manondrana panneau solaire ndray tsika fa tsy manafatra panneau solaire. Ny trondrotsika 200 bateau miasa andrefana any dia very vola hatrany 9 millions d'euros tsika ka hatramin'ny 1 milliard d'euros nefa 45 millions d'euros fotsiny miditra eto. De asan'ny européenne daholo zany volatsika. De maninona raha asina usine mamadika sardine ambifotsy, mamadika thon ambifotsy fa tsy rehefa amidy amin'ny any amin'ny Japon brut ny thon tsika any Dego zany
zany tena ilainy ino hoe fanovany-rafitra raha toe-karena raha tsy manova rafitra raha toe-karena atsika zany hoe amin'ny tombontso ny voaka malagasy fa tsy amin'ny tombontso ny vahiny mandrakizay tsika mahanitra. Mbola mitoetra ihany koa ny fanjanahana raha toe-karena ka miteraka faty-antoka sy fahantrany vahoaka malagasy ho ny fanamafisana. Mila mampitombo ny famokarana sy ny fanodinana eto an-toerana manoloana io i Madagasikara sady afaka mamorona azy izany no mampitombo ny vola miditra. Colonisation tsy hoe resaka politika fa resaka économique hoe mila vidiny zala amin'ny ariary roa ny fanagnatsika dia itsika ndray amizay mividy azy amin'ny 1000 AR. Zay ny atao hoe colonisation ary miady amin'izay ny daholo ny vahin'ireo ary mametraka olona sarobakoly afahanjareo mividy ny fanagnatsika ambany dia ambany dia rehefa aveo sika mividy le zavatra igny efa vita avy any amin'ny ambony dia zay mahatonga ny fahantrany voaka malagasy ka raha resaka hoe tiampiakatra ny sandam-bola malagasy tsika mila manao exportation be dia be, mila mamokatra be dia be ary rehefa mamokatra be dia be ny 80% ny voaka malagasy any ambanivohitra mila zany atsika mieritreritra ahoana ny fomba anampiana ny voaka malagasy any ambanivohitra hamokatra betsaka avo zato eny avo arivo eny dia reny avadika agnatin'ny industrie rehefa aveo dia manan-karena antsika Madagasikara. Manoloan'izany mitaky fanovandravitra ny ara-toe-karena ifantoka ny tombontsom-bahoaka fa tsy ny any vahiny ho ihany ity mpandraraha ity. Lesoka tsy hafana mamokatra eto amintsika ny angovo saingy azo atao tsara ny mamaha izany mila finiavana sy fanapa-kevitra politika no tsy misy. Manana herijika ananangovo ampy raha teo i Madagasikara afaka miatrika ny fanamby rehetra raha toe-karena. Manana herijika be dia be tsika hananangovo ampy. Misy renirano hatrany amin'ny 50 sy 300 eto azo anaovana hydroélectrique ozy andekaleka io. Misy rivotra eto amin'ny ririnina talio any andrefana faratrasana any atsinyanana azo ampiasaina reo azahoana angovo. Dia misy koa ny hainandro azo ampiasaina, misy ny ranomasina azo ampiasaina. Inona zany mahory atsika? Ny mahory atsika zany décision politique. Zay hoe rehefa mahasahy atsika hoe andao atao zao fomba tonga atsika ho ampy angovo dia vitatsika zany. Dia faharoa dia mila mahasahy manova rafitra tsika. Rehefa misy orinasa ngeza ila hitrandraka zavatra eto amintsika indrindra fa ambanin'ny tany arena ambanin'ny tany mila 60% ny vokatra dia ho an'ny malagasy. Raha mamokatra atsika zany na grafita zany na solitany ny 60% ny vokatra iny dia mipetraka ho an'ny voaka malagasy fa ny 40% ho an'izay olona mitondra vola sy anina efa be zany ho azy fa atsika fa ny zavatra misy eto dia 5% ny atsika. Ambatovia zao dia 5% ny atsika atao inona 5%? Ny Madagascar Oil Company 7%, ny fanjonona 5% ny atsika. Dia inona zany fa tsy roa zavatra omena bradeny zany omena fotsiny ny ariantsika. Zay no mampahanitra atsika, omena fotsiny ny fananana. Raha hoan'ny vokatra lavanilina manokana fanahinina novonoana ity sy ampiarena ity ho ny fanamafisana. Manan-karena vokatra tsara kalitao i Madagasikara saingy mbola mipetraka olana ny tsy fisiany valeo-vantena. Raha ny taremarika natratra 304 tonna ny fanondranana lavanilina malagasy ho an'ny tao-panondrana 422 522 400 miliyara ariary na 25 miliyara iray-bilanja no vola azo tamin'izany tamin'ny alalan'ny CNV na ny caisse nationale vanille no ny fandoavana $4 isaky ny kilao fepetra napetraky ny ministeran'ny varotra. Azo atao tsara ho ny fanazavana ny mampiakatra ny vidiny lavanilina. Tsy maty io fa raha fahinanina ny vonoana fa rehefa tena ho velominy io dia atao maro lalàna ny toerana ahafahana mivarotra lavania dia miverina indray mandeha rehefa be dia be ny mpividy dia miakatra ny vidiny fa rehefa vitsy ny mpividy dia midina ny vidiny. Zay mahatonga io lavania io. Dia aiza le olona 300 nahita lalam-barotra tamin'ny 2018 igny zao fa zay tsy mahita fa hafa olona mbola 20 omeny fanjakana agrément mivarotrany. Zay no mahatonga an'io aiza le 300 le tamin'ny 2018.
le nahita lalam-barotra avereno iny aza midimiditra amin'io fa ataovy libre ny olona mizaha lalam-barotra ivarotana ny lavanila dia miverina ny vidiny lavanila. Ankoatra ny lavanila, isan'ireo vokatra fanondrana ny kakao izay efa nahatratra 5,000 taonina, mitotaly 7,20 tapitrisa dolara ny fanondranana izany ny farantaona 4,22 hatramin'ny fiatombon'ny taona 5,22 raha ny antotanisa avy amin'ny Conseil national du cacao. Pejiny politika kosa indray tsy manana olana amin'ny fiatrena ny fifidianana ny seni raha ny lafiny teknika hoy ny filohan'ny vomiera pirenena malotena misana ny fifidianana androany. Azo antoka fahavonina manomboka ny farany volana aprily ho avy izao ny elisy mpifidianana hiatrena ny fifidianana ho avy rehetra manomboka ny volana jolay 17 araka ny efa nomafisy ny filohan'ny fanavaozana. Ankoatrio, isy ny lalàna ho fanatsarana ny lalam-pifidianana sy ny rafitra mifehy sy tantanana ny fifidianana eto Madagasikara hivoatra ao ny fankakevitra politika ataon'ireo mpiantsehatra rehetra araka ny toromarika ny filohan'ny fanavaozana. Fanampanazavana eo amin'ny sary sy ridrantsary ny tahiriny. Azo antoka amin'ny filohan'ny seni androany fa tsy maintsy isy ny lalàna ho fanatsarana ny lalam-pifidianana sy ny rafitra mifehy sy tantanana ny fifidianana eto Madagasikara mialoha ny fanatanterahana ireo fifidianana ho avy rehetra manomboka ny volana jolay 17 Tsy maintsy henoina sy akanahivitra avokoa ireo mpiantsehatra rehetra momba ny fifidianana araka nefa nataon'ny seni tamin'ny fanatanterahana ny fokonandosy Savaranando sy ny voalaza ny filohan'ny fanavaozana ny amin'ny anatanterahana dinika politika. Arafitra ho lalàna iray ny fekevitra rehetra tapaka sy entiny maro mandritra izany azona manatanteraka fifidianana madio mangarara sy ekeny rehetra. Mazava ny toromarika avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara fa hoezahana atomboka manomboka ny volana jolay 17 ny fikarakarana ny fifidianana anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara noho izany dia tsy maintsy ho faranana mialohan'izay ny fifampidiniana sy ny fakakevitra rehetra satria rehefa vita ny fifampidiniana sy ny fakakevitra rehetra izay dia tsara ho marina fa tsy ny seni irery akory no hanao an'izay fa efa nanomboka an'izay ny seni ary efa manana antotakevitra maro dia maro avy amin'ireo sehatra maro mikasiky ny fifidianana fa araka voalazan'ny filohan'ny fanavaozana dia anao ihany koa ny eny anivony ny fitantanana ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara ary misy koa sehatra maro izay afaka manao ny azo manokana. Ireo hevitra rehetrarehetra ireo dia tsy maintsy ho aravina ao anatina rakevitra anankiray ary tsy maintsy ho avadika lalàna izany hoe tsy maintsy atolotra eny amin'ny antenimiera pirenena ary hanaraka ireo antontan-dalàna rehetra dingana rehetra mba ahatonga an'ireo ho lasa lalàna ampiarina eto Madagasikara. Izay rehetrarehetra izay dia tsy maintsy fitaina mialohan'ny anatontosana ny fifidianana any amin'ny taona 17 Nanome toky ihany koa ny seni fa tsy misy ny olana eo amin'ny lafiny teknika. Mifantoka amin'ny fanamboarana sy fandrafetana lisy mpifidianana ny seni ankehitriny ka ho vonina manomboka ny farany volana aprily 17 ny lisy mpifidianana hiatrena ny fifidianana ho avy. Ho vonina manomboka ny farany volana aprily taona 17 zany ny lisy mpifidianana vaovao izay hiatrehantsika ny fifidianana ho avy rehetra. Noho izany raha farany volana aprily isika no hanana lisy mpifidianana vaovao dia tsy misy olana mihitsy zany eo amin'ny lafiny teknika ny hanatotosantsika fifidianana na fitsapahan-kevim-bahoaka manomboka ny volana jolay 17 Raha tsy haiviny, nisokatra nanomboka ny 20 jolay lasa teo ny fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana ary katona tanteraka ny 17 aprily 17 avy izao. Tsikaritra teny anivony fokontany sasantsasany teto Madagasikara tato anatin'ny 3 herinandro nanombohan'ny asa ny fisina olana hoy ny filohan'ny seni. Ankoatra ny tsy fandriampahalemana ka mampanano sarotra ny fitsidiana isan-tokantrano, ny fifindramonina ka tsy hanana ny olona fonenana raikitra ary ny olana ara-pinoana sy ara-kolotsaina. Misy olana tapitrisany tsy manana kara-panondro pirenena raha ny tatitra noho ny tsy fampiny imprimé na ny tsy fananana kopina terahana. Eo ihany koa ny olana amin'ny fametrana lehibe pokotany tsy ankatoavy ny vahoaka. Koa eto zany dia manao antsoavo ho an'ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana raha mbola azo atao mba tsy ahaveryzoan'ireo malagasy amatapitrisandreo raha azo atao ny manatanteraka ny fitsarana amin'ny tetivohitra
mba hanomezana didim-pitsarana misolo sora-pahaterahana na le antsoina hoe jugement supplétif andreo malagasy izay tsy manana kopia ireo, mba hahafahan'izy ireo hanana kopia ary noho izany hanana karapanondrom-pirenena ary ho tafiditra ao anatin'ny listim-pifidianana. Misy fokotany maromaro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manana olana amin'ny fametrahana ny lehiben'ny fokotany, na ny eo mifanendrenany lehiben'ny fokotany vaovao tsy eken'ny vahoaka ao aminy, na ny famindram-pahefana tsy totosa. Misy mihitsy ara moa ny boroapokotany sasany izay idin'ny olona ka tsy afaka miasa, kanefa ny lehiben'ny fokotany no mitarika ny komity mpanao fanisanany mpifidy eny fotony. Olana anankiray ihany koa izy io zany ary anenganay avy eto amin'ny senia ny eo anivon'ny ministera tompona andraikitra amin'izany fanendrena sy misahana ny fokotany zany mba handray ny fepetra rehetra mba ahafahany ny anivon'ny fokotany hiasa ka atateraka ny fanatotsana zany listim-pifidianana. Miantoka ny fahalavararian'ny fifidianana ny fahadiovan'ny lisitra ampiasaina, tsy verenany lesoka teo aloha ny ainga tamin'io lisitra io. Tsy vitan'olo tokana ny asa fa mitaka andraikitra avy amin'ny rehetra. Hita ho marisarisa amin'izany anefa ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena raha nitatitry ny seny ka namafisany antso amin'ny tokony hanabeazana sy hanentanana ny olom-pirenena. Dia raha nitatitra azonay dia tsy ampy ihany koa ny fandraisana anjara ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena any amin'ny toerana maro manerana nosy ao anatin'izay fandraisana anjara eo anivon'ny fanisana ny mpifidy izay, na indrindraindrindra ny fanaraha-maso sy ny fanabeazana ary ny fanentanana ny olona mba hiditra ao anatin'ny listim-pifidianana. Fomba maro no ahafahan'ny olom-pirenena misoratra anarana anaty listim-pifidianana. Mbola tsy misy ny tatitra ofisialy tato anatin'ny 3 herinandro nanomboana ny hetsika, saingy voamarina kosa fa ny fitetezana ny isa-tokantrano no tena betsaka arahan'ny fanantonana fokotany sy ireo vananao karapanondrom-pirenena ho ny filohan'ny seni. Malana ary tsy betsaka ny fisoratana anarana anabaka hatreto. Raha tsy aivina, teratany malagasy feno 70 taona manana karapanondrom-pirenena tsy mbola nisazy ary voamarina fa mipetraka eo amin'ny fokotany ireo no fepetra takeny amin'ny olom-pirenena isoratra anarana hatramin'ny 17 aprily 2022. Mahakasika ny fiainam-pirenena nametraka fangatahana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny antoko kitana mikasika ny fampiarana ny andininy faharoa amby fitopolo andalana fahatelo amin'ny lalam-panorenana. Fangatahana miompana amin'ny fandravana ny antony miram-pirenena taorian'ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana nataon'ireo maro manisa teo anivony ity androm-panjakana ity raha ny fanazavana. Tsy manana olana amin'ny mpitondra ny antoko kitana, saingy tsy ekeny kosa ny fametrahana kajikajy politika manoloana ny toe-java-misy eto amin'ny firenena. Takin'izy ireo araka izany fampiarana ny lalàna amin'ireo solombavam-bahoaka mivadika vondrona raha ny fanazavana eo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy, Ridrantsary ny mbola avatsara. Tonga teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny maraina teo ireo mpikambana ao anatin'ny antoko kitany Madagasikara nanatitra requête mikasika ny tokony handravana ny anteny meram-pirenena manoloana ny fanitsakitsahana ny andininy faharoa amby fitopolo ny lalam-pandrenana izay mamaritra ny fepetra mahakasika ireo solombavambahoaka mivadika vondrona politika. Nambarany antoko kitana fa azo atao tsara ny manohana ny fitondrana saingy tsy tokony hifindrana hivadika vondrona politika. Zahay dia manambara ny antoko kitany Madagasikara sy reto vondrona miaraka aminy fa mpanohana anao ary fantatrao zany fa manohana anao zahay fa tsy hany le resaka fa politique parlant zany juridique dia mangataka ny application ny avy aty amin'ny HCC zany le hoe article 72 alinéa 3 zay milaza mazava tsara fa zay solombavam-bahoaka mifindra vondrona tamin'ny alany azy dia destituena avy hatrany ka le maro anisa irmara na mapara na ipara tamin'izay fotoana izay dia nivadika nanao VFM diso dia izay VFM zay fantatray fa anohana fanavoazana izy fa azony zareo atao mihitsy no manohana fanavoazana ankitspo na dia tsy mifindra vondrona ara. Tsy ny fandravana ny boromaritra no vahaolana ho ihany ny antoko kitana fa ireo vondrona nandika lalàna ny tokony andraisana fepetra tsy fanoherana ny fitondrana no aton'izao fangatahana izao fa fitakiana ny fampiarana ny lalàna ary miantso ireo manam-pahaizana ara-pitsarana ny antoko kitana mba hiara hitaky ny fampiarana ireo fepetra voalaza ny lalam-pandrenan'ireo. Tsy namaly ny filan'le vahoaka ny fidy azy zareo moa koa milaza fa manam-bahoaka azotsika atao koa zany solutionevana disolutionevana zareo ravana dia andao anao référendum makely aloha satria ohatra ny fampitsapa hery politika mbola eken'le vahoaka atao amin'le district analany any zareo ve nipetrahany amin'ny sezany amin'ny assemblée nationale ka rehefa manao politika hoa zavatra roa ihany soanao migadra
soanao tafavoaka le gadra ka hoy zao hoe na manao politika koa nefa tadavina le stabilité mbola averimberiko rehefa manao politika de mila fahasahina ary mila fifagnajagna aza mifampisara vela sy izy ny filohan'ny fanavazana aoka mba ho ankitsipona reo vatsika politika de izay directive nomeny zay zany anisan'ny mampijoro anay antokokitany Madagasikara sy reto vondrona maro miaraka aminay reto zany androany minisy magnategna fa tsy zahay zao ihany no tonga ety fa zahay ny namakilay aloha atreto na niakatra ety zany. Miisa 420 ireo solombavambahoaka nanambara fa niovavondrona teo anivon'ny antenimieram-pirenena nambarany antokitana fa vokatry ny kajikajy politika sy ny fitadiavana tombotsoa manokana izany fiovan-toeran'izany ireo solombavambahoaka ireo anefa tsy nahavalo ny fitakian'ny vahoaka ny fidy azy akory raha ny fanehoan-kevitra hatrany betsaka ireo fitakiana nentin'ny vahoaka teny an-dalambe nandritra ny tolona nefa mbola tsy voavaly hatramin'izao ka izay no antony hanamafisana ny fitakiana ho hiatran'ny fanazavana. Ka VFM akisy daholo ny 84 n'izao ka nanao nataony na tsy nanao nataony de fa na tsy misy antiky hoe leny vadika VFM ty io fivadiagna vondrona VFM io ane efa calcul politique zareo milaza sy tia seza fa ataony aminay amin'ny extra parlementaire aty le izy anareo tia seza anareo ve asolon zao resaka fa matsimbola zany rehefa mandeha ny dialogue politique mifagnaraka gasy tonga ho azy io vola io tsy atahoratsika io ka hoy zao hoe misy manam-pahaizana momba an'izany négociation amin'ny communauté internationale misy olo nianatra ny eto fa apetrao ame place ny olo nianatsy sady manao zavatra kispo monsieur le président fa aoka tsy le olo manafosafo no ho atao mibantoerana ao anatin'ny présidence io. Manoloan'izany miantso ny mpanohana ny fanavaozana mba hirahina ny antokitana anoho ny fitakiana ho famalina ny etaentan'ny mpitolona sy ny vahoaka malagasy na mpitandrina ny antoko fa mety hisy fiantraikany amin'ny fanomanana ny fifidianana amin'ny taona 7 ny fitohizan'ny savorivory politika sy ny tsy fahitana vahaolana maharitra mikasika ireo député mpisolelaka ireo. Makasika ny fiainam-pirenena izay ihany nampiakapeo ary entitra ny OPAMI na ny hetsiky ny olo-pirenena ambany tanàna amiray manoloana ny fanovana takiana hipetraka eto amin'ny firenena. Mila manova na ny fihetsika na ny fomba fisainana ny olo-pirenena manomboka izao isina fanovana marina ka tsy katsaka tombotsoa manokana fa hibanjina ny hoavy ny taranaka sy ny firenena. Ny forona ary ny joro ara-panjakana taorian'ny tolona teto amin'ny firenena ny OPAMI ary efa manomboka manabevo ny mpikambana ao aminy amin'ny fanomezan-tanana ny mpitondra ao amin'ny fanovana izay ny matimatesana teny Akianja. Rafitra fa tsy olona no olona neto ho izy ireo nanamafy ho verimaina ny tolona sy ny rahalatsaka raha ny zava-misy teo aloha ihany no hiverina. Fananjadiana. Mitaky fanovana toetsana lalana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny ho ny fikambanana hetsiky ny olo-pirenena ambany tanàna amiray iny androany. Fanovana miainga ny fotony hiala amin'ireo fomba fanao ratsy teo aloha indrindra ny makasika ny fifidianana satria ho very anjavona ny tolona natao raha ny fomba fanao teo aloha ihany no miverina. Miainga ny fotony fanovana tsy anaty fisaratsarana na fanilikiliana fa manana andraikitra ny rehetra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha tsy netiny teo aloha eto zany no mba tsika manomboka izao fifandresendahatra amin'ny lalan'ny fatokisana sy fanajana tsy fanambanina tsy fanilikiliana satria Madagasikara amin'ny malagasy ray manontolo dia tokony hanina zany toetsaina fanovana zany tsy tokony hisy tsony zany mpanao politika na ry matretre anana saina andeha hividy mifanahany ny vahoaka tsirairay aby izany rehetrarehetra zany nefa raha tsy mezaka sy misandrahaka mandray tanana ny hoavy Madagasikara toy ny ataonao OPAMI izao ny malagasy tsirairesa-potiny jiototanteraka zany fa lasa no fiatany fotsiny zava-poana zany ny tolona zay natao teto amin'ny tany sy firenena ny rahalatsaka ny ainana foy raha to mbola hiverina ka misy ny fifidianana ka reny fomba fanao hafa ireny ray no hitranga. Ny forona taorian'ny tolona teto amin'ny firenena ny OPAMI mitovy fomba fijery amin'ny fitantanana ankehitriny isy ny fanovana sy fanavaozana marina. Tsy mionona fotsiny amin'ny famakiana bantsilana na fanarandren'ny rano fa manatanteraka asa mifandraika amin'ny zavamisy isan'ireo ny fanatanterana fankakefitra miainga teny fotony ka entiny any amin'ny fikonan-doham-pirenena. Teboka telo lehibe no nivotra tamin'izany. Vesy lahatra avy hatrany zany le olona zay nidinandreo fa le olona toteny sy olona mendrika mpandroso azy eny mihitsy zany no tiny. Faharoa nakaraka koa sarotiny ny vahoaka amin'ny resaka fandriampahalemana fa nefa kosa tsy afaka miteny noho ny raha matahora satria zay miteny dia gagazo tamin'ny fotoanandro reny fa zao zany vahoaka efa masamy miteny efa samy manao ny hevitra inona moa mahatonga an'ireny le fitsaram-bahoaka eny amin'ny resaka fanakorotana sy ny karazany resy satria lasa tsy mifampatoko ny vahoaka sy mifanjakana satria raha venao zany miteny rian'ny mpangalatra mahatretre mahita hita iny mahafantatra toko politika iny dia matahotra dia amin'izao fotoana zany efa vahoaka sa maneho ny heviny sy samy joro ary mitoroka ny olona tsy mampandry fahalemana azy fa telo farany dia lina ny vahoaka amin'ny resaka fahadiovana zay fahadiovana zay no takinay nataonay antso
tamin'ny mpitondra fanjakana indrindrindra ny renim-piany malagasy zany hoe nivoaka ty ambany tanàna de manana ny olana resaka imo io inona moa le imo ohatra hoe ola nitangalo sakafo izy raha misy tatatra manototra azy rehefa fahavaratra de izy misy nanolo tena ikarakarany fa kosa ny fotoana laniny zany mba anangatahana tolotanana amin'ny reo tompon'andraikitra mivatana amin'izany mba afahana manatotosana izany. Vina sy tanjona mifototra amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fanovana no fanamby apetraka no antitra anterin'izy ireo fa rafitra ny olana eto fa tsy olona ka tokony hifototra amin'izany lalan-kizorana. Maleo tena amin'ny fanapahan-kevitra raisy ny opami ka manohitra ary mampitandrina ireo mitady hisavika na milaza opikambina ho aminy ka nefa efa tsy manana andraikitra ho intsony tahoatra ny fanavozana ny rafitry ny fikambanana. Tsy misy fikambanana na atoko mitaingina azy na mitondra azy fa maleo tena izany opami tsy misy foratsy izany koa dia ambarana etona zany fa ho an'ireo namana zay tsy miaraka amin'ny opami intsony de mizara mazava tsara ny lala ny opami tsy misy foratsy sy zay fikambanana zay misy azy ihany ka dia amafisina etona zany fa ny opami tsy misy foratsy de tsy manana filoamboninahitra akoatrany madama aina ankina. Araka izany mandray antanana feno iraram-pirenena ny opami takin'izy ireo kosa eo anatrihan'izany ny fanakisana ny ireo mpitondra teo aloha amin'ny fitantanana ny iraram-pirenena hita mizotra miandalana ny fanovana ho izy ireo tato anaty ny volovolana nitondran'ny fanavaozana mijoro ara-panjakana ny hetsiky ny olo-pirenena ambany tanàna amiray ary efa manana ratsa mangaiky eny anivon'ny faritra samihafa manerana ny nosy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fankalazana ny fahadimy amby 30 taona ny senisoa ny centre hospitalier de Soavinandriana anisan'ny tolotra ara-pahasalamana manokana omeny ity hopitaly ity ny fandidiana fo misokatra indrindra ho an'ny zazakely sy ny tanora izay manampy amin'ny fanamaivanana ny vesatra arabola ho an'ny fianakaviana. Tatopavoany Narcisse Karazafy sy mbola avatsara. Manodidina ny 30 ireo zaza nandalo fandidiana fo teto amin'ny Senosoa hatramin'ny nanombohan'ny tolotra fandidiana fo mikatona nanomboka ny taona 424 ary tamin'ny taona 424 no nanombohana ny fandidiana fo misokatra. Zazakely sy tanora no tena nisitraka izany ary manodidina ny 900 euro no mety ho lany raha anivelany nanaovan'izany karazana fitsaboana izany. Ina fo misokatra hatreto aloha dia mbola natokana ho an'ny zazakely sy ny tanora. Ny antony dia ireo no sarangan'olona eto Madagasikara tratran'izany aretin'ny fo izany. Dia raha miasa amin'ny ONG Chaîne de l'Espoir izy eo ny tanjona nametrahana izany fandidiana fo misokatra izany dia mba hampihena lavitra ny fandefasana ireo zaza ireo anivelana. Anisan'ny hopitaly tranainy indrindra eto Madagasikara ny Senosoa manana fandriana andraisana marary manodidina ny 500 tafiditra ao anatin'ny ezaky ny mpitantana amin'izao fotoana ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana sy ny fanavaozana ireo fitaovana tranainy. Ny fandriana eto anivon'ny hopitaly dia manodidina ny 500 fandriana izay ao anatin'izany ny antsoina hoe spécialité médicale, ao anatin'izany ny antsoina hoe spécialité chirurgicale, ny famelomanaina sy ireo antsoina hoe chirurgie spécialisée. Raha ny fitombohan'ny isan'ny olona dia azo lazaina hoe tsy dia maraka intsony izay fandriana izay. Izay indrindra no antony izao hetsika ho fankalazana izao tsy ho fety fotsiny irery ihany fa fotoana fanararoatra hoentina manatsara sy mampitomba ireo fotodrafitrasa fandraisana tanan'ny marary ireo. Mandray ireo marary rehetra ny Senosoa anisan'izany mpiasa-panjakana sy ny fianakaviana amin'ny alalan'ny fitsaboana sy ny fitiliana. Fanampiana ataon'ny fitondram-panjakana an'ireo fonctionnaire mba azoan'izy ireo misitraka fitsaboana. Ny mariako dia ny hopitaly miaramila na centre hospitalier de Soavinandriana no isany mandray antanana ny mpiasa-panjakana tsy akanavaka amin'ny alalan'ny prise en charge. Ny mpiasa-panjakana tsy akanavaka izy ako na amin'ny alalan'ny fitsaboana azy ireo, ny amin'ny fanatanterahana ireo fitiliana isan-karazany na ho an'ilay mpiasa-panjakana na ireo ankohonany izay misitraka an'izany.
mbola izahana trano hoy ny ministra ny folo alidany hanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny kalitaon'ny tolotra ara-pahasalamana mba hanamafisana ny anjara toeran'ny Senoso eo amin'ny sehatra ny fahasalamana manakaiky vahoaka nanotrina sy nanome voninahitra ny fankalazana ny 530 taona ny zoron'ny hôpitaly Senoso ny apahany amin'ireo mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara ireo mpikambana sasany eo anivon'ny governemanta ny lehibe ny état-majorn'ireo tafika sy ireo tompon'andraikitra isanambaratongany eo anivon'ny ministeran'ny folo alida. Fa miteraka ady hevitra ny fitantanana ny toeram-pitsaboana ho ranomafana. Tsy nisy mpitsabo matianina na manam-pahaizana manokana amin'ny fitsaboana ara-batana ny asa tao nandritra ny taona maro. Mpiasa an-tsitrapo no napetraka ny andraikitra ny fitsaboana ireo marary. Nambarany mpitantana teo aloha fa tsy nisy volanitra tao amin'ny komina nandritra ny fitantanana teo aloha. Tafakatra 720 tapitrisa ariary kosa ny vola voray tao aoriany nandraisan'ny komina ny fitantanana raha ny fanazavana. Narcis Karazafy mbola afatsara. Tsy nisy mpitsabo matianina indrindra ireo manam-pahaizana manokana momba ny fitsaboana ara-batana na kiné teo amin'ny toeram-pitsaboana amin'ny station thermale ao Ranomafana nandritra ny taona maro araka ny fanazavan'ny bentanana ny Ranomafana mpiasa an-tsitrapo no napetraka ny andraikitra ny asa fitsaboana atao amin'ity toerana ity. Mpamily ny taleparitry ny fahasalamana atao amin'ny distrikan'ny Manakary no napetraka ny tantana ny toeram-pitsaboana ka antony nampikorosofahana ny fitantanana ity toeram-pitsaboana ity. Tsy nisy médecin spécialisé teo ary tsisy hoe kinésithérapeute avy amin'ny fanjakana foibe fa io tantana zay nataon'zareo teo hatramin'izay io dia chauffeur izy io chauffeur ny directeur régional ny fahasalamana tany Manakaratany dia nataon'zareo mpitantana teo amin'io station thermale io. Ny mpanotra tao zany dia tsy misy mpiasa-panjakana ihany koa fa mpandrotra bénévole ihany koa ny tao. Tsy nisy manam-pahaizana manokana ny andraikitra ny fitsaboana tao an-toerana raha ny fanamafisana. Efa nanao fangatahana imbetsaka tany amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny tompon'andraikitra eny fotony mba hisian'ny mpitsabo mahafeno fepetra saingy mbola tsy nahazo valiny hatramin'izao. Ka raha miteny ny ao amin'ny fahasalamana hoe tena ilaina le olona spécialisé hiasa eo hatramin'izay nisy docteur spécialisé tsy nisy an'izany tao. Any amin'ny hatramin'izay olona manotra fotsiny tsotra ny tao na ho an'ny mpizahatany zany na ho an'ny marary ka ny rano mihitsy ny efa hoe mahasitrana ary zay ny andohany tamin'ny razambe teto voalohany tonga ao ny olona milona dia manotrotra ny tenany dia efa mahita fiovana fahasitranana any amin'ny Betafy Ranomafana Tsirabe Betafy na Tsirabe hatramin'izao ny communauté no mitantana zany Ranomafana zany ary tsy misy hoe docteur spécialisé na hoe mpanotra spécialisé fa dia samyzareo ao local ao toerana ihany ny manotra ny olona tonga mitsabo tenana. Mikasika ny fitantanana ara-bola nambaran'ny bentanana fa tsy nisy vola niditra tao amin'ny kitapom-bolan'ny komuna nandritra ny fitantanana teo aloha rehefa niraisin'ny komuna nefa ny fitantanana dia fantatra fa napidi-bola hatramin'ny 720 tapitrisa ariary avy amin'ny fizahantany sy ny fidiran'ireo mpilomano toerana ny station. Nefa io toerana io idiram-bola. Rehefa idiram-bola io toerana io atraty amin'ny komuna aloha zany tsy misy tombosoa any komuna na infrastructure mipetraka na fanatsarana ty nivon'ny komuna hatramin'izay hoe avy amin'ny toerana io. Fa rehefa nanomboka aloha ny tantanan'ny komuna la izy dia satria izy io na affecté ny fanjakana foibe aty amin'ny komuna ny fitantanana ary tonga taty ny tao amin'ny présidence ary ny ministre ny fananatany nisy ministre maromaro tonga taty nankabary an'izay teo amin'ny maso ny vahoaka rehetra zany ny fitantanana ny andraisan'ny komuna ny fitantanana izany. Tsy nisy fandrobana fa famoahana netan'ireo tompon'andraikitra teo aloha izay nahazoana lalana ara-panjakana ny natao raha ny fanamariana nisy ny savorovoro rehefa tsy nety ny ala teo amin'ny toerana ny mpitantana teo aloha ka niditra an-tsehatra ny OMC sy ny lehibe ny fampanohavana nandamin'andrara laza ireo mpiasa an-tsitrapo fa nahazo antso avy amin'ny mpitsabo lehibe ny toerana izy ireo nampandre azy ireo fa tsy maintsy miala ao amin'ny toeram-pitsaboana ary ampitsahatra ny fandraisan'ny marary.
vokany velotaraina tao aminatin'ny tambazotra-tserasera ireo marary rehefa nahazo taratasy avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ireo mpiasa ny sitrapo ireo amin'ny antony tokony ialana izy ireo hatreto anefa mbola nitazomin'ny komuna ireo mpiasa ny sitrapo ireo anoho ny asa fitsaboana ao an-toerana. Pejiny sosialy saro-dalana n'ankamaroan'ireo komuna eo anivon'ny distrika ny Betafo. Zava-dehibe araka izany fanamboarana ny lalana noho izy mampifandray sy ifamezivezen'ny vokatra. Lalana mirefy 30 kilometatra no nambarina tao amin'ity distrika ity araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana toy izao no mahakasika izay. Tany lalana mampihodina ny toe-karena sy ny distrika iray ny lalana. Zava-dehibe araka izany ny fanamboarana sy ny fikojakojana azy ireny noho izay anjara toerany izay. Raha ho an'ny distrika ny Betafo manokana izay misy komuna 12 dia ny komuna manamorona ny lalam-pirenena fa 430 ihany no tsara lalana fa ny ankoatr'izay saro-dalana avokoa. Antoniana hatonga ny solombavomboaka Madagasikara voafita aty amin'ny distrika ny Betafo nandray andraikitra ka boatra izany lalana izany no amafisiny lehibe ny distrika izany. Zava-dehibe ny androany satria fanamboaran-dalana miainga eto Matelona makany amin'ny komuna Ambohimanamboly. Zava-dehibe satria mamaolana maro izany fanamboaran-dalana izany raha tsy laza fa tsy ny famambokatra ny fanamorana ny fivezivezena manala fasahiranana ho an'ireo vahoaka. Ny any fanentanana angamba mba hampateza ny lalana tsika moa manana izay fitenana izay izay mahakolokolo manana soa mba haretana dia manentana antsika amin'ny fikolokoloana amin'ny fanomezan-tanana amin'ny fanamboarana an'izay kanaly izay satria tsisy dikany ezaka izay ataontsika raha ohatra ka tonga amin'ny herintaonany dia hiverina ohatran'izao ihany ny lalana. Ny komuna ambanivohitra Ambohimanamboly hatrany Isaka izany hoe 30 kilometatra eo nanomboana izany fanamboaran-dalana izany taty amin'ny distrika ny Betafo. Efa ela moa no nitady ny fomba rehetra anatanterahina izany ny ben'ny tanàna tanteraka izany ankehitriny. Tena koa nangataka hanamboatra ny lalana Ambohimanamboly teo moa député Livasoa tato amin'ny distrika ny tato Betafo izay nanampy tamin'ny fazahona indreto fitaovana reto tato amin'ny société hanamboatra ny lalana ity. Ny entreprise Lomana Loharanomanga no anatanteraka izany asa izany mandritra ny 2 volana. Androany 15 no fifanarahana tamin'ny entreprise anankiray be dia be ny entreprise manadoma varavarana aloha satria sasorovavam-bahoaka miady fotoana fa distrika misy azy dia ny entreprise Lomana Loharanomanga no namoina ny atso manao ny an'izay eo amin'ny 2 volana eo fanaovana azy misy an'izay maromaro fa tikona fanamboaran-tanteraka amin'izany tsy ety ihany fa 11 kilometatra ho an'ny komuna ambanivohitra Ambohimanambola manokana na ny ben'ny tanàna na ny solombavombahoaka dia samy nanao antso avy amin'ireo collecteur na ireo mpampiasa ny lalana samy hitondra ny anjara birikiny amin'ny famitana ity lalana ity satria terrassement ihany aloha no atao fa mbola mila caniveau sy mbola tokony horarahana vato izany lalana izany. Izany eo amin'izay vaovao ny sosialy izay ihany tany mirefy 70 ara sy 20 santiara no miteraka disadisa eo amin'ireo olona nanajary sy tompon'ny tany eny Beravina Itosy Ankilany. Manana taratasy ara-dalàna ny tompontany ary andaniny nanajary nandritra ny taona maro ireo mponina ka manohitra ny fanesorana azy ireo amin'ny tany. Ny Antsiprian'izay tateriny Narsisy Karazafy sy mbola afa-tsara. Nanomboka ny taona 1,700 amberivo no nonina teto amin'ity tany teto Beravina Itosy ireto olona manao fitarainandreto nanorina trano sy namboly teto izy ireo ary nanomboka tamin'izany dia tsy nisy olona tonga nilaza fa tompon'ny tany. 520 taona lasa nisy olona tonga nilaza fa tompon'ny tany ary voatsela dia nisy olona nandrefy ny tany ary olona samy hafa foana no tonga manampy fanazavana ireo mponina. Buta zay izy dia ozy izy ry hoe anay ty tany ty dia ozy aho manjena azy hoe raha anao ty tany ty dia eto ny taratasy mazava dia mifanaraka sika dia tonga ihany izy miverina fanondrony dia mivaliko arak'izay ihany dia nandeha indray taona maromaro taty aoriana dia misy indray nandrefy tonga andrefy teto indray dia gange fandimbola samy hafa trany ary ty izy ty le teo aloha teo zao dia olona hafa dia izao indray izy indray tonga eto dia nahagaga anahy koa dia izao hoe le référence le taratasy
tam'le ana voalohany a 71 iny dia zao a 840 tany manan-tompo ary ny tompony no nifidianana azy ho kosa ny fanazavan'ny tompony tany niezaka nanantona sy ny fampiresaka tamin'ireo mponina ny tompony tany saingy tsy nety ny ankilany izay nanamafy fa nanajary ny tany ka tsy hialy eo amin'io tany io. Zareo resahana dia zay efa nanajary zany nataony nefa ny tany mana-tompo misy tompony tany dia ny tompona tany tonga teo hitesaka tamin'izareo dia lazainy nanapaka ny akondriny dia nitoriny. Dia nandrefy tany zay voalohany dia tompo tany nandrefy voalohany dia lazain'ireo hoe lazainy hoe tsy hainareo fa nilamivanina teo tompo tany dia najanona aloha faharoa voalohany dia ny faharoa indray zao zay nandrefy mbola reo indray izy ireo mbola mitondra pancarte mitondra inona nefa ny taratasina tany ara-dalàna mazava tsara tsy misy osokana kely ary tsy manana taratasy ireo mponina mangataka ny tany ary nisy taratasy ny soniavin'ireo fokon'olona niaraka tamin'ny vavolombelona saingy tsy niraisin'ny fokotany raha ny fanazavana ihany. Fa ny zavatra mampalahelo fotsiny eo anatin'le izy hoe tsy raisin'ny zareo ao amin'ny fokotany le taratasy. Le taratasy zany tsy raisin'ny zareo amin'ny fokotany tsy omeny fa fahafahana anakiry le taratasy. Laviny zareo zany hoe tsy afaka manao an'le izy dia izy ny teny hoe mikara ozy izy nareo any ambony ka raha misy didy ozy izy avy any ambony afaka miteny hoe ataovy eo amin'ny fokotany satria tsy maintsy mandalo fokotany le izy dia avy eo mandalo commune. Dia eo zany le tena problème anay hoe iza le olona tena hoe afaka hoe anampy anay amin'le fanatanterahana an'le taratasy satria le izy tsy maintsy hoe miainga eo amin'ny fokotany nefa ny eo amin'ny fokotany zay tsy dia hitako loatra aloha hoe mahazo rary ny ve zay. Nakapitandro filaminana moa ny tompony tany ho fiarovana amin'ny mpandrefy tany raha ny fanazavana ihany. 2024 no vidy any tany 2024 vidy dia 63,80 ny refiny. Tanana izy kasitana izy dia mitora-bato tsara moa raha onona ny any amin'ny arabe hoe betra tsara ozy zao hoe lange fa tsy za moa tsy izay makalagy amin'izy fa any any taratasy zany rehefa hoe mazava ny ara-panjakana dia zay ny tokony hoe mazava tsara zany ny rehetrarehetra tsy misy zavatra anina fa andrefin'ny taninay zao zay dia mbola manao ndray zareo izy hoe nanapaka ny voly eo amin'le tany nefa tsy zavatra tsy misy zany toriny aloha ny tompo tany dia lazay nanapaka voly dia toriny indray zao faharoa zay nanapaka voly ihany nefa mandrefy tany aloha zao zay manaka force zay miaro an'le semetra fa le semetra no fonondro zareo ina fandrefesana anao tamboho zay andrasana ny tohiny. Fataorian'ny famotehana sy fandravana ny douane Andriamanongavola dia nidina teny an-toerana Androany ny filoha nasionaly ny fikamanana mpitsabo nentim-paharazana malagasy ny jery ny zava-misy tsy fanao ny fanitsakitsana ny toerana fanajana ny fomba malagasy ho ny fanehoan-kevitra Narcisse Karazafy mbola ava-tsara hatrany. Nisy namotika ny douane Andriamanongavola ao Alasorany alatsinainy alina lasa teo nakorotana ny toerana norovitina sy nohitsahana ny sainam-pirenena manodidina naneho ny alahelony sy ny fahatezerana ireo mpandala ny fomban-drazana malohany izy ohatry zavan-trango izao nampatsiahy izy ireo fa lova sy toerana masina tokony ho hajaina ny douane. Dadabe Rashid zay vato voana orina ivoangy agavy ny teny daholo le saina dia ny tena nagagana président dia ty le saina fotsy sy mena tsisy ny kitihana fa reny mbola mitsatotsatoka enyreny milaza zavatra zany fa le sainatsika malagasy no nadabodaboka tsy aloha nany fiainanaona tsy fatatra dia zany no nefa arivariva ny andro dia mbola nisy lehibe zany dia hoe aleo aorony reto zay nreto fa tsy avelantsika hidabodaboka. Manitsakitsaka ny kolotsaina malagasy ny zavan-tranga teto amin'ity douane ity raha ny fanazavana tsy tokony atao tsinitsinina ny foronana ara-kolotsaina nidina hifotony jery ny zava-misy ny fikambanan'ny mpitsabo nentim-paharazana izay nitarihan'ny filohany. Eritreretina hoe tokony ho any amin'le antokona fikambanam-pivavahany ve zany reto olona makaty reto ka raha potehana zany ny zavatra tahaka zao dia midika hoe ho any amin'ny zareo le olona mba tsy zay ihany tsy zay la
fa ny olona ireto de olona tendro voajanahary nandovan'ireo razana tany aloha no mahatonga azy a resy lahatra na mety tsy fantatry ny olona fa voatery mihitsy azy tsy sitrapo tsy safidy a ny iainana amin'ny fomba fiainana fomba fanompona tahako zao. Mila ny fanajany samy malagasy sy ny fanamafisana antondray mety anakorotana ny fiarahamonina ny tranga toy izao ka tsy tokony hiverina intsony ho hiatrany ny fanehonkevitra. Maresaka avy any ivelany nivoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly tany Frantsa ny lalàna mametraka ny zo azony marary fanampiana amin'ny fanamperana ny ainy. Mankatoa avy ny filan-kevitra momba ny lalam-panorenana ity lalàna ity saingy mbola misy ny fepetrano takiana na fanamariana manokana ho fampiaran'izany rano vavao. Afaka manapa-kevitra ny anapitra na hamoiny ainy ny marary ao Frantsa raha nambaran'ny filoha Emmanuel Macron omaly. Nankatao avy ny filan-kevitra momba ny lalam-panorenana tamin'ny herinandro lasa teo izany lalàna izany. Saingy misy ny fepetra takiana amin'ny famohan'ny gouvernemanta didy ho fanatanterahana izany. Raha feno ireo fepetra dia azony marary atao ny mandray samirery ny akora hahafaty azy, saingy eo anatrehan'ny mpitsabo matianina amin'ny fahasalamana. Raha tsy afaka manatanteraka izany amin'ny alalan'ny tenany kosa ilay marary, dia miditra antsehatra hanatanteraka ny dingana famonoana na famaranana ny ainy marary ny matianina. Tsy maintsy olon-dehibe ary teratany frantsay na nonona naharitra atao Frantsa ny marary vao mananjo andray fepetra manapitra ny ainy. Tsy izay ihany fa olona mijaly noho ny aretina lehibe sy tsy azo tranona efa midingana farany na fazy finaly, miaina fijaliana ara-batana tsy zaka ary olona tonga saina sy mahafantatra tsara ny zava-misy no afaka mandray fanapa-kevitra manoloana ity lalàna vaovao ity. Firenena vitsy no efa nanatanteraka ity zo ity, anisan'izany Belgique, Hollande, Suisse, Canada ary Uruguay. Fanosokajina olana maneran-tany ivalana aretina Ebola ny Repoblika Demokratika ny Congo ankehitriny noho ny fiparitany angany efa mihoatra ny 5,000 ireo trangany Ebola araka ny tatitra farany. Na izany azy nampilaza ny vondrona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana fa tsy mbola tonga amin'ny fetra farany ambony ny ivalana aretina. Fanampanazavana. Hatramin'ny androany, olona 125,000 no voamarina fatratra ny valana aretina Ebola, 7,3 amin'ireo no efa namoy aina. Niparitaka tamin'ny tobim-pahasalamana 5,50 sy faritra enina ny Ebola. Hanika ny sokajiana ho valana aretina lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny Congo, ary faharoa lehibe indrindra eran-tany raha ampitahina amin'ny valana aretina Ebola teo aloha ny misy ankehitriny. Na dia sokajiana olana maneran-tany aza ity valana aretina ity, dia nanambara ny sampandrara iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana fa mbola azo atao ny mifehy ny Ebola ao anatin'ny 3 volana raha ampy ny vola sy ny mpiasan'ny fahasalamana ary ny fitaovana ampiasaina. Hatreto anefa dia mbola tsy valana aretina miparitaka eran-tany ny Ebola, fa mbola mijanona amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo saingy mitombo amin'ny hafainganam-pandeha mampanahy ka mahatonga ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana sy ireo firenena manodidina hanao ezaka hifehezana azy. Ny lotre de mer sy ny takela-dranomanitra goavambe ireo no hafakely entina amintsika anio. Anisan'ireo biby mahay mampiasa fitaovana rehefa mitady sakafo ny lotre de mer. Rehefa mahita coquillage, moly na biby manana kolandrika mafy ny lotre dia mety haka vato ka hampiasa izany mba hamakina ny sakafony. Mitsingevana amin'ny lamosiny izy matetika ary mametraka ilay vato eo amin'ny tratrany na kibony, avy eo kapohana eo ambony ny sakafo sarotra vakina mandra-pisokafany. Tsy vato ihany anefa no ampiasainy fa mety hampiasa kolandrika na zavatra mafy ihany koa ny lotre de mer. Tsy mitovy amin'ny hafa izany fomba fampiasan'ny fitaovana izany. Raha ny fikarohana natao momba ny lotre de mer tany Californie dia mampihena ny fahasimban'ny nifiny amin'ny fihinanana biby manana kolandrika mafy ny fampiasan'ny fitaovana toy ny vato. Takelaka ranomandry goavana iray izay tsy fahita matetika no hita tao West Brookman ny volana janoary 2024 lasa teo. Toy ny fitaovana carousel fialam-boly rehefa ririnina ka mihodina eo amin'ireny rano Prezemp Squat ity ranomandry ity. Nomeny mponina anarana samihafa toy ny hoe lovin-dranomandry mihodina na koa kodiara tsara vintana vita amin'ny ranomandry sy ny maro hafa ity takelaka ranomandry ity. Tombanana ho 1.20 metatra eo ny savaivona ka mahatonga azy ho iray amin'ireo takelaka ranomandry lehibe indrindra. Tamin'ny taona 770 sy 790
nanolotra teoria ny patience fa ny rano mihitsy no mahatonga izany amin'ny alalan'ny famoronana fihetsika miodina toy ny tadio izay mandamina ny endriky ny ranomandry ho boribory tonga lafatra. Tamin'ny taona 1914 nisy patience hafa nilaza fa nadia manampy amin'ny fiodinan'ireo takelaka aza ny fikorianany renirano dia ny fiovan'ny hafanana no mahatonga azy iodina. Mahatonga ny ranomandry hiepo sy koriana ny ranomafana ka mamorona fihetsika miodina toy ny tadio izay mampiodikodina ny takelaka. Arakaraka ny hafanany rano ihany no ahitana ny hafainganany fiodinan'ilay takelaka ho toy izao. Tiany vaovao itomboky lasy tongovavy manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ny ity anio ity. Ankasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany sampana fampalalam-baovao mamy fotoananao. Rampiso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.